Fahameraba-tsika tserery avin-drahitra tsy ity zoma maraina fa 7 amby roapolo ny volana septambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka izao fandarana izao amin'izao maraina izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Iranay tsara andizon-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay fa tombontsoa lehibe indray no anananay miaraka aminao. Misaotra ray ao izay manome tsara indrindra hatrany ary fifaliana ho anay ihany koa ny arahanay miaraka aminao amin'ity maraina ity. Iriana indrindra manko mba hitombonay amin'ny fifaliana, hitombonay amin'ny fahaikairezana ary ahafahanay mifahatra ihany koa amin'ny fanangolen'ny devoly rehetra amin'ny fanarahana anao. Andray ny hery avy aminao izay kometeza ianao hiasa ho anivonay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fanahy masina fanomezana lehibe indrindra. Nalaina amin'ny Filipiana 2:4-5 manao hoe rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetsi-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Mifandanja amin'ny fanalam-barakan'i Kristy sy ny fahoriana ny fanandratana azy. Tsy ho mpamonjy sy mpanavitra izy raha tsy efa sorina aloha nasandratra Kristy ny lalàna ary nataony manan-kaja tamin'ny naneken'ny fepetrany takiany izany amin'ny famonjena ny tontolo anankiray amin'ny fahampitehana. Tsy nitarejetra izy nakany an-danitra mba hanatotosany asany ary koa hanatanteraka ny iraka nampanaovina azy amin'ny fandatsahana ny fanahy masina ho an'ny mpianany. Amin'izany no hanomezany toky an'ireo mpino fa tsy nanadino azy ireo izy. Ireo izay tian'i Kristy teto amin'ity tontolo ity no nirotsahan'ny fanahy masina. Tamin'izany no nahavonina azy ireo handray ny fanomezana ilaina rehetra ho no fanatanterahany ny iraka izay nampanaovina azy tamin'ny fanomezam-boninahitra ilay lohany. Tsy ny fanalahidin'ny fahafatesana ihany no azon'ilay mpanome fiainana teto an-tanany fa ny fitahiana lehibe ny lanitra manontolo. Efa nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ary rehefa nandray ny toerany any amin'ny lapan'ny lanitra izy dia nolotra an'ireo fitahiana ireo ho an'izay rehetra mandray azy. Izao nambaran'i Kristy tamin'ireo mpianany manao hoe mahatsara anareo azy izy ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha handeha aho dia irahako aty aminareo izy. Izany no fanomezana lehibe indrindra narotsaka amin'ny mahariana sarobe indrindra azon'ny olona raisina azy ny fanahy masina. Nomanina mba handeha hitoeran'i Kristy ireo mpianatra tany Jerosalema roa izay nanaovan'ny asa izay fanalam-barakan'ilay mpanjaka marina ary aorianan'izay dia any amin'ny faran'ny tany. Endre feno sy maimaim-poana ny fitahiana harotsaka amin'ireo rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny anaran'ilay zanany. Raha mitandrina an'ireo fepetra voambara ao amin'ny teniny izy ireo dia hosokafany ho azy ny varavaran'ny lanitra mba hanjotsahany fitahiana ho azy ireo ka tsy ho ampy aza ny toerana asianan'izany. Raha manamasina ny tenany amin'ny fankatoavana amin'ny fitsifik'Andriamanitra ny vahoakany dia hiasa ao anivon'izy ireo ny tompo ho avaozina ny fanahy manetry tena sy torotoro fo ka hovana ihany koa ho madio sy ho masina. Izany indrindra no tokony hisaorantsika mandrakariva an'ilay Andriamanitsika fa manome zavatra sarobidy antsika izy dia ny fanahy masina mba eo amintsika mandrakariva mba ahafahantsika mahazo hery ihany koa ilay fanahy masina izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa isika ihany no mahafantatra azy. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Mankasitraka ihany koa tompo ny amin'ny fanavaozanao anay tsirairay avy. Mangataka ny fiasan'ny fanahy masina hatrany izahay eo amin'ny fiainanay tsirairay avy mba azahoanay hery, azahoanay hitraka mandrakariva ihany koa ary hahatonga anay hitory anao ny asanao mandrakariva naiza toerana misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.